manangana kristianina matanjaka manangana kristianina matanjaka fandaharana arahanao eto amin'ny fahitalavitry ny Amite TV rehefa fotoana toy izao andraisanao tenin'Andriamanitra ho mampampianarana lehibe amolavolanao atanjaka tsy angozozo mandra-piavin' Jesosy eny amin'ny lanitra fa izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasokoa ho fampianarana ho fandresen-dahatra ho fanitsiana izay diso ho fitaizana amin'ny fahamarinana manangana kristianina matanjaka atolotra sy tosainy madame Larissa Lidi Randriary Malala manangana kristianina matanjaka dia amin'ny fofeny fifaliana mpiravoravoana be indray tompo klasy tompo vavy no etiko mandroso ato anatin'ny tokantranonao ao anatin'ity fandaharana fanaraka ao eto amin'ny fahitalavitry ny Amite TV na eto amin'ny 98 FM ihany koa na ty amin'ny 93.8 no afahanao mandray an'izany na mety aty anatin'ny tambajotra tserasera ty ihany koa zava-dehibe fotsiny dia zao ary zay mindro zato isanjato fa isy zava-panandray korina ny anatinao any amin'ny alalan'ny fandraisanao anty fandarana ity isy zavatra iampita amakivaky ny anatsika tsirairay avy any satria ny ten'Andriamanitra mantsiryavana malala dia teny misy fahefana teny misy hery tsy mba tahaka ny kabarin'olombelona tsara lahatra na mahasondriana fotsiny ny sofina ny tenin'Andriamanitra fa teny tena hoe rehefa avy amin'Andriamanitra iny teny anankiray dia misy tanjon'Andriamanitra mandrakariva ambadiky ireny teny izay alefan'Andriamanitra ireny amin'teny ity dia manasanao sady ety ampiandohana satria miditsitsika ao anatin'izao faraparany taona izao fotoana lehibe sy goavana no tanterahantsika ao anatin'ireny vavaka matanjaka ombana fifadian-kanina ireny izay itirizantsika ny ara-panahintsika afana atanjaka tsy angozozo mandra-piavin' Jesosy eny amin'ny raha ho any lanitra ary dia ho tratran'ny tompo ao anatin'izay afanam-potsy miaina zay ianao amin'izay fotoana tsy apozintsika viny eny amin'ny raha ho any lanitra izay meloha ny idirantsika ao anatin'ny votoatin'ny fandarana aloha dia andao hivavakantsika metraka ny fiarahana io pelatanan'ny tompo angatantsika koa ny fanamasina amangy anao sy metraka ny teny rehetra eto ambavany mpanompo ny vavakantsika tompoko mankasitraka anao zay tompo malala ny amin'ny famondram-ponao lehibe sy ny fahasoavanao zay omenao anahy amin'izao fotoana andrenesanay ity fandarana ity zao matoko mihitsy tompo malala fa ianao mamangy ianao mijery ianao te hiresaka aminay no mahatonga izao fandarana zao tonga eo potsofinay ary dia matoky Andriamanitra fa zany tanjonao mahafinaritra eo amin'ny fiainanay zany eny dia hitondra zavatra mahafinaritra ihany koa vokatra zany teninao zany satria ny teninao dia tsy mandehandeha ho azy fa misy lalany ary amin'ity anty dia reto olona tsirairay avy reto izay mandresy mahita izao fandarana izao no tianao iantefana zany teninao zany da io zany Andriamanitra ray koa mifananao masina iasa mikery ary janona daholo ny fihevitra sy ny fahalalana maha-olombelona fa ianao ny iasa ao amin'izany rehetrarehetra izany amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy tompo misaotra raiko amen eny ary tompoko izy tsika ao anatin'ny votoatin'ny fandarana amin'ity androany ity araka dia efa nambarako taminao teo dia isy ny fotoana lehibe ho tanterahantsika amin'izao faraparany taona zao mety misy taona ianao zao niandrandra zavatra tamin'Andriamanitra dia mety efa niditra ity volana desambra dia ozy ianao hoe efa tena tsy possible ntsony ny andraisako an'izany dia mampahery anao ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity dia jerentsika vetivety ny Jeremia 7:20 efa diso fantatra loatra 9:20 ny 12 no hoetiko aminao ety ampiandohany ny fotoana dia vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe fa izao mahalala ny hevitra heverako anareo hoy Jehova dia hevitra tonga fiadanana fahatsoloza mba hanome anareo fanantenana amin'ny farany ary iantso ahy anareo ka andesy hivavaka amiko dia hiaino anareo aho ary hitady ahy anareo dia ho hitanareo aho rakatsaianareo amin'ny fonareo rehetra mety efa diso fantatrao laninao tsy enjery efa isaky miteny ianao dia zay ny verset clé eo ambavanaao ny makasika an'izany tenin'Andriamanitra zany fa androany ny tompo te hampahery anao hoe Andriamanitra io anery havana malala dia zao hoe te hitahiry anao mba hahatonga anao tsy rorosaina ny amin'ny fanompona azy be da be mantsy ny kristianina be da be ny olon-tsotra ny olona mety manodidina anao mety misy fotoana izy rehefa misy zavatra no heveriny fa mafimafy eo amin'ny fiainany rehefa misy zavatra no heveriny fa sarotsarotra eo amin'ny fiainany rehefa no heveriny fa tsy vitany volantsony na tsy vitany herintsony dia no heveriny ihany koa fa mitovy amin'izay fahefana sy fahatakarany zay ihany no zavatra vitan'Andriamanitra eo amin'ny fiainany hany ka misy fotoana izy rehefa miteny professeur na dokotera no miteny na ny échographie no miteny na ny analyse nataony no miteny manao hoe efa tsisy hevitra ntsony ty problème anao ty tsisy hevitra ntsony ty aretinao ty tena hoe
ohatrany hoe fa amboarina saina zay ngamba zay re azony itsorana azy de misy fotoana le olona anankiray eo de efa manomboka mamoy fo eo de efa manomboka mafinaritra ity ten'Andriamanitra ity de hitako mihitsy hoe zavatra lehibe sy goavana satria ny Andriamanitra tsika riavana de te hitahiry anao anatena azy foana te hitahiry anao anana fanantenana foana hoe raha mbola isan'ny velona hoy ten'Andriamanitra de mbola misy azo antenaina raha mbola isan'ny velona ianao na efa potika aza ny fiainanay de ny fiainanao de mbola possible ny anarenan'Andriamanitra n'izany raha mbola isan'ny velona ianao na de efa tena hoe dans le coma ny situation misy anao amin'ity androany ity de te hampahery anao androany fa mbola possible dans le coma zany moa mety hoe tsy mahatsiaro tena ntsony ianao fa mety hoe fianakavinao olo malala anao olona akaiky anao olona makarirary anao mihitsy no hitanao manodidididinao de raha ninina fomba filazany ny analyse rehetra zay natao teo na fomba filazany olona manampahaizana rehetrarehetra teo ty hampahery anao fa raha mbola isan'ny velona de mbola misy azo antenaina ary na ny maty azany tadiditsika tsara fa tamin'ny fotoana nandro Lazarosy maty efa tany am-pasana ary tsy hoe maty vao nalevina na maty mbola teo ambony latabatra na maty mbola vao andeha ho finosina no natsangan Jesosy fa maty farana tany am-pasana zany hoe fa tany anatin'ny fasana tany mihitsy mbola possible tamin'i Jesosy tanao zavatra rehetra ary ny Baiboly de milaza ny bokin'ny Marka toko 10 andiny fa 5 ano any de ony vola santen'Andriamanitra hoe zavatra rehetra ny zavatra tsy hain'ny olombelona de hain'Andriamanitra zavatra tsy vitan'ny olombelona de vitan'Andriamanitra le zavatra tsy takatry ny sainao io mihitsy indraindray no ampisehoan'Andriamanitra fa Andriamanitra lalitsaina izy io mihitsy no ampisehoan'Andriamanitra fa Andriamanitra lehibe izy ary io mihitsy no asehoany fa ny fisainan'Andriamanitra de tsy mitovy an'le zavatra fisainanao io mihitsy no ampisehoan'Andriamanitra fa le zavatra takatrao aneka kely sy bitika ary Andriamanitra de amelona foana ny fanantenana ary te hitahiry zany fanantenana ao anatinao zany mba hahatonga anao iny foana an'Andriamanitra hiantehitra foana amin'Andriamanitra hiandrandra foana an'Andriamanitra mbola manantena foana an'Andriamanitra zay ny tanjon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ny Baiboly manao hoe za manana hevitra everako anareo mahalala ny hevitra everako anareo de hevitra hahatonga fiadanana fahatsoloza ananareo fanantenana ny amin'ny farany mba hahatonga anao anana fanantenana foana za zany amin'ity androany ity ty hampahery anao hoe ny zavatra mety nantenainao ve tamin'ity tonty de mety zavatra mifanohatra tam'izay mihitsy no zavatra niseho mety nanana projet goavagoavana ianao teo amin'ny fiainanao na teo amin'ny tokantranonao de ozy ianao manao hoe tena mpitely le confinement ranga le projet quoi mety tena iny Covid-19 iny mihitsy nanimba zavatra be da be de misy olona de efa mionona hoe manarina indray ranga amin'ny herintaona zany efa androany ty hampahery anao manao hoe mbola tsy mifarana neny taona mbola vao manomboka mamarana zao tsika amin'ity volana Desambre ity mbola possible miarenanao mbola vitan'Andriamanitra ny manao zavatra lehibe goavana saropatarina mahagaga de le tsy takatry ny sainao eo amin'ny fiainanao ony voalaza ny tenin'Andriamanitra hoe misy fotoana zany hevitra heveran'Andriamanitra anao zany mety misy fotoana am'le tsy neritreretinao mihitsy nitondran'Andriamanitra anao fa tadio fa rehefa Andriamanitra no mitondra ny fiainanao rehefa tafapetraka soamatsara eo pelitanin'Andriamanitra ny fiainanao na iza hitondran'Andriamanitra anao aoka tsy isy fanahina intsory ao anatinao satria fantatrao tsara fa ny hevitr'Andriamanitra mandrakariva ny amin'ny fiainanao de hevitra tonga fiadanana foana mandrakariva ny hevitr'Andriamanitra amin'ny fiainanao de hevitra hitondranao amin'ny fiainana be da be mandrakariva ny hevitr'Andriamanitra amin'ny fiainanao de tsy andetika anao anatin'ny oady zay atrehanao io na anala barakanao anatin'ny olana zay misy eo amin'ny fiainanao tsy manana tanjona amin'izany amin'ny zanany Andriamanitra fa ny tanjon'Andriamanitra mandrakariva amin'ny zanany de ametraka an'izany amin'ny toerana mahazanak'Andriamanitra azy amin'ny toerana ambony amin'ny toerana lohany fahatsorambony amin'ny toerana ambony fahatsy ambany zany ny tanjon'Andriamanitra amintsika zanak'Andriamanitra mila takatrao zany de mety misy fotoana ianao miteny manao hoe raha izany ary ny tanjonao Andriamanitra maninona ataonao andalovan'izao zavatra rehetrarehetra zao fa maninona misy an'ity zavatra ity zavatra ohatr'izao ny nangatahaka ohatrany zavatra ohatry ity indray ohatrany misy fotoana ianao ohatrany tady ho diso fanantenana zany ohatrany lasa very zany le fanantenana tao anatinao da nanomboka ny taona de ohatrany nanana projet be ianao de ohatrany hoe tsy maintsy ho tratrako ity mandra matapitry ny taona fa mety tao anatin'ny teo anelalelan'ny teo ianao nanomboka androrosaina amin'izay nanomboka ohatrany tsy natoky an'Andriamanitra tsony nanomboka ohatrany hoe tena tsy vitako raha ngaty fa aloha andro taona hafa indray fa za mampahery anao androany ary tsy za fa ny tenin'Andriamanitra za tsy za fa ny tenin'Andriamanitra satria amin'izao faraparan'ny taona zany de tia ame faratenana anao indray Andriamanitra ny torohevitra omeko anao fotsiny de zao andao mbola ampiseho atsika amin'Andriamanitra ny fatoky itsika azy andao mbola aseho atsika amin'Andriamanitra ny mbola finoatsika azy aleo mbola aseho atsika amin'Andriamanitra hoe mbola miantehitra aminao foana zay mbola miandrandranao foana zay mbola tsy niovy zay mbola tsy miroro
sainy zay mbola matoky anao zay raha mbola izany ny toe-po hitan'Andriamanitra ao anatinao za mampahery anao fa hetsika mikery eo amin'ny seza fiandrian'ny Andriamanitra ary na dia izay fahatokinao azy zay fotsiny azy dia atonga an'Andriamanitra anao zavatra tsy dia fanaony matetika eo amin'ny fiainanao mampahery anao zany mahatonga anateteny aminao satria io zavatra andrasanao amin'Andriamanitra io ane azo akselerena tsara izy io hoe azotsika atao ny manafaingana an'izy io ary manafaingana an'izany dia zao ianao mandondona jerevy tsara nefa nanome ohatsy Jesosy indray andro manao hoe raha misy olona ozy izy mandeha mandondona ny sakaizany fa nisy olona nanana vahiny izy nefa tsy nanakaroso an'ireo vahiny tonga tao reo dia nandondona tany amin'ny sakaizany izy ozy izy fa tsy namoa aloha le sakaizany tamin'ny voalohany fa rehefa avy eo izy tsy nitsahatra fa naharitra nandondona dia ny hafarano izy tsy maintsy hamono varavarana ihany io sakaizany io na dia tsy noho ny ihany fa finamanana fotsiny azy dia tsy maintsy ozy izy hamoa varavarana ihany dia tsy maintsy hamonjy azy ihany ina zavatra tiako tenenina amin'izany ity fandondonana ny lanitra ity ane raha vavy sy anadamalary ry mpiaino atsainy ry mpijery an'izao fahita lavitra zao hoe ity hoe mandondona an'Andriamanitra ity ane dia amin'ny alalan'ny vavaka zay ataonao vavaka zay asandratrao amin'ny alalan'ny fametrahana an'Andriamanitra eo amin'ny toerana maha-Andriamanitra azy ary rehefa mipetraka tsara eo amin'ny seza fiandrianany Andriamanitra tafapetraka tsara eo izy amin'ny voninahitra azy mandrakariva ianao mihetsika eo amin'ny seza fiandrianany Andriamanitra mandona ny seza fiandrianan'Andriamanitra na ny fanomezanao voninahitra azy na ny fanandratanao azy na ny fideranao azy na ny vavaka zay ataonao dia ho voalazany tenin'Andriamanitra hoe ny sofin'Andriamanitra ne tsy hilalitalovana fa mare ny mason'Andriamanitra ne tsy hoe manamaso izy ka tsy mahita fa Andriamanitra afaka manao zavatra lehibe goavana tsy takatry ny saina eo amin'ny fiainanao zay no maha-Andriamanitra azy amin'ilay tsy takatry ny sainao mihitsy no tian'Andriamanitra sy eo amin'ny fiainanao fa misy fotoantsika ohatry mitady raviravin-tanana zany ohatry ny hoe ka efa simba ane le zavatra ohatra zao ka raha mbola teo indray ane le anina mety mbola possible fa tiany mbola tsy tapitra ny taona tompoko mbola afaka manao zavatra lehibe sy goavana eo amin'ny fiainanao Andriamanitra andao akseleretsika mambavaka io zavatra andrasanao efa nanomboka tany amin'ny début d'année io efa hatrany ianao nefa nisy zavatra nandrandrainao tamin'Andriamanitra mety mbola tsy azonao hatramin'ny androany ho voalazany tenin'Andriamanitra andiny faharoa ambin'ny folo vakitsika teo manao hoe ary antso ahy ianareo ka andeha sy hivavaka amiko dia hiaino anareo aho hiaino anareo aho ary hitady ahy ianareo dia ho hitanareo araka tsahanareo amin'ny fonareo rehetra Andriamanitra mitady olona tsy mivazivazy tsy manao tsobo-dranon'ny miangaly ka raha marivo dia roboana fa rehefa lalindalina dia miemotra mitsapatsapa tsy izany ny olona tadiavin'Andriamanitra tsy olona mitsapatsapa azy hoe ho hitakeo ary zany fivavahana zany ho hitakeo ary zany Andriamanitra zany fa ny olona tena nehoan'Andriamanitra ny voninahitra havana malala dia ny olona tena hoe mandeha dia mivavaka aminy mitady azy ho voalazan'ny Baiboly manao hoe rakatsainareo amin'ny fonareo le hevitra le hoe mikatsaka dia izao mitady fatratra an'Andriamanitra mitady ny fomba rehetra iaonana amin'Andriamanitra ary isan'ny fomba anankiray hevitra izay fikatsatsika an'Andriamanitra izay ity vavaka sy fivadikanana nasako anao ty ozy ianao manao hoe isy andro mahafinaritra faraparany taon'izao koa fa dia mbola anao fivadikana zao za mampahery anao fampisehoantsika eo anatrehan'Andriamanitra fahaterena lalina ny fivadikanana fa ny hotsika fitiavana fanaporofontsika eo anatrehan'Andriamanitra etaeta lalina fikatsahana an'Andriamanitra lalina ny hevitry ny vavaka ombana fivadikanana aza mieritreritra ianao fa ny olona marary ihany no tokony vavaka sy fadianina aza mieritreritra ianao fa ny olona tena hoe mitombe manana trosa be da be reny no tokony vavaka sy fadianina na eritreritra ianao manao hoe le olona tena mijaly ory mampalahireny ihany no tokony hitolona mafy za mampahery anao fa na dia io fahasoavana efa ilomanosanao io ary na dia io fitahidan'Andriamanitra efa tobany tsy miato eo amin'ny fiainanao io ary na dia io fiarovan'Andriamanitra lehibe sy goavana eo amin'ny fiainanao io azy no tianao tehirizina tsy hiala aminao intsony mandrakizay no tianao hitombaka tsy miato eo amin'ny fiainanao no tianao ho tohizan'Andriamanitra tsy miato eo amin'ny fiainanao dia ilaina ny fifandraisanao akaiky amin'Andriamanitra ilaina ny fampisehoana eo anatrehan'Andriamanitra etaetapolalina fikatsahanao an'Andriamanitra fianteherana eo anatrehan'Andriamanitra miantehitra amin'Andriamanitra mino an'Andriamanitra manantena an'Andriamanitra miandrandra an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao iray manontolo ary zany no mahatonga an'Andriamanitra sady manisy fefy manodidina anao no manisy fefy zay rehetrarehetra mety ho fanananao be da be any ny olona ry havana malala mieritreritra ny tenany izy manao hoe za nisy tovolahy anankiray zay nampalahelo anahy mihitsy
nisy taona izy narary de rehefa jereny teo le aretiny ohatra somary gravy le aretiny mpanompon'Andriamanitra izy io ary fatantsara fa manasitran'Andriamanitra fa rehefa narary izy de lasa izy nandeha nakany amin'ny dokotera makany amin'ny dokotera tsy fahotana raha dokotera ianao mijery an'ity fandarana ity de tsy manota mihitsy akory ianao raha marary ianao ka mihinana fanafodin'ny dokotera tsy manota akory ianao fa io samy manana ny finoana io samy manana ny tanjaka sy ny herin'ny finoana ao anatiny io hoe zara nga Andriamanitra ihany no andrasako anasitrana ana ny ara nga tena tsy sitrana mihitsy aty raha tsy dokotera fa zao ny tenyity tovolahy anankiray ity no ny avy sitrana izy tao anatin'le aretina gravy iny de zao mba fijorona vavolombelona nataony i aretiny iny kosa aloha izy tsisy nidiran'izay délivrance mihitsy na sitrana an'iny tsisy nidiran'izay vavaka mihitsy noho na sitrana le aretiny teo raha tsy nisy ny fanafodin'ny dokotera de tena vita teo ny momba azy za mampaheranao amin'ity androany ity misy olona tena mavita amin'ny teny ohatrany fa misy zavatra be da be tsy vitan'ny dokotera de tsy vita amin'ny fanafody de tsy vitan'ny vola de tsy vitany mahainao anao sy ny tanjaka sy ny herinao fa tsy maintsy ilanao an'Andriamanitra tena tsy maintsy itodianao amin'Andriamanitra ary tsy maintsy antoranao amin'Andriamanitra ary tsy maintsy andrandranao amin'Andriamanitra misy ankizy vavy anankiray zay any ampitan-dranomasina ny Allemagne any izy mety manaraka an'ity fandarana ity zao ianao androany de mampaheranao mihitsy na hoe ito ianasitrana anao Andriamanitra de anatanjaka iamatanjaka ianao fa ino ozy ianao io vehivavy io mbola tovavy izy any ampitan-dranomasina any mety efa sady miasa izy no mianatra nefa marary izy any amin'ny toerana misy azy any narary izy de tsy maintsy tafiditra tanaty hôpitaly ary efa ny aretina mahazo azy de tena niteny mihitsy ny analyse rehetra nataony ny dokotera rehetra ny olona mikarakara anazy hoe tsy sitrapanafody incurable ty maladie ty aretina mahazo anao ty tena tsy voasitrana fanafody tsy possible atsony ny asitrana anao de andao aloha andramana satria cancer ny mahazo azy de efa miparitaka tanatin'ny vatan-tena tany zany izy araka ny analyse natao de andao aloha andramana ihany ianao atao chimiothérapie tsy haiko moa ny atao am'zany chimiothérapie zany hoe tsifina ve asorina ve le raha ao anatin'le olona de ampidirana raha vaovao izy tsy haiko ohatrakohatran'izany ngamba le izy fa rehefa natao chimiothérapie io vehivavy io de tsy nandaitra tamin'ny tsony ny chimiothérapie tsy nety nandray chimio tsony le vatany tena hoe anefa phase finale zay raha tsorina le aretina nazo an'ity vehivavy ty voatsela tamin'ny herinandro ambony iny fa atao anatin'ny tsy haiko tapobolana teo sa roa tokom-bolana teo no délivreny izy any ampitan-dranomasina fa aty Madagasikara no mitondra mambavaka azy ny mpanompon'Andriamanitra mitondra mambavaka azy alefa ny vocal alefa direct mandroaka reo asana devoly mangataka famindrampo mba hijerena manokana an'io tamin'ny herinandro tamin'ny zoma izy raha tsy diso na zoma na lakamisy navoaka ny hôpitaly le vehivavy de ozy izy mijoro vavolombelona manao hoe tena gaga ny dokotera gaga ny olona nitsabo anao izy hoe tena fagagana zany hoe ty gagagaga daholo zareo satria tsisy ny eritreritra intsony hoe ho velona izy miresaka aminao zany de ontsy ianao miresaka aminy hoe za ty ane de tena niantanako aty amin'ny hôpitaly aty de efa hoe mba ampihena fotsiny fanaintainana de tsy hoe ampihena fotsiny fanaintainana ihany fa mba alavalava kely sisa ny andro iainana zany hoe ny ao anatin'ny sainy ty vehivavy ty zany de efa hoe efa ho faty fa mba hoe tehirizana kely azy eo aloha mba ho lavalava kely fotsiny sisa le andro iainana de aleo alefa ihany aloha ty fitsabony ty ary zany efa ao anatin'ny saina fa ny mahafinaritra de zao ny zavatra tao anatin'ny fony de mangataka vavaka foana fatantsara fa ny zavatra tsy vitan'ny olombelona de vitan'Andriamanitra ny zavatra tsy hitan'ny olona manam-pahaizana de hitan'Andriamanitra zany mahatonga ny baiboly milaza ny ry havana malala any amin'ny Isaia 5:10 de ho vaky ny tenin'Andriamanitra manao hoe izao hoe ny fievitra tsy fievitrareo ary ny lalanareo tsy mba lalako taky ny avo ny lanitra amin'ny tany ny avo ny fisainako amin'ny fisainanareo ny fievitra amin'ny fievitrareo ina ny tiana tongavana amin'izany rehetrarehetra zany ny tiana tongavana amin'izany de izao le zavatra tsy vitanao io tsy voatery hoe tsy ho vitan'Andriamanitra koa le zavatra manahirana anao io tsy hoe voatery anahirana an'Andriamanitra ihany koa le zavatra hoe tsy hitanao intsony zay antorahana de verihevitra mihitsy ianao de aza mieritreritra ianao verihevitra miaraka aminao koa Andriamanitra fa ny Andriamanitsika de manana hevitra hiverana antsika foana isan'andro amin'ny minitra sy ny segondra ivelominao ety ambony tany de manana hevitra hiverana anao foana Andriamanitra ny olona no efa miteny hoe tsisy hevitra tsony io dokotera no sy ny professeur mety miteny hoe tsisy hevitra tsony io fa rehefa Andriamanitra miditra tsehatra ry havana malala eo mihitsy no ampisehoan'Andriamanitra le maha-Andriamanitra azy io zavatra no heverinao fa tsisy hevitra io mihitsy io zavatra no heverinao fa mampiravoravo tanana io zavatra efa tena hoe tokony hoe tsisy fanantenana intsony baiboly novakitsika teo de niteny manao hoe anananao fanantenanany amin'ny farany fa navoaka ny hôpitaly io vehivavy io ny tsorovavolombelona tena tsy mbola sitrana tanteraka izy
fa manomboka matanjaka ozy izy ary rano alemy ambony fandriana de efa manomboka manadiodio atao anatin'ny tokantranoko efa manomboka manasa lamba ozy manandrana manasa lamba tsikelikely de manomboka mahita eniko hoe matanjaka ozy izy moa nitely anandray hoe ahita mambavaka ihany aloha izy sao de mba andray chiméo ihany ozy izy le vatako satria isy andranao ataondray amina de izy mantsy anazy manao hoe rehefa nanomboka nahita voninahitra Andriamanitra ianao aza mirorosaina tsony mbola miantorandray amin'Andriamanitra de mbola manatena fa rehefa nanasitrana Andriamanitra nitahiranao ka fa natsapa zavatra ianao de misy fotoana Andriamanitra anoy anio Andriamanitra mantsy misy fotoana miasa ao anatina fahagagana ny hoe fahagagana de zao io misy olona eo marary efa ho faty tonga de mitsangana eo de matanjaka eo misy olona io malemy tonga de mitsangana eo tonga de sitrana eo fa Andriamanitra rehefa manasitrana de misy fotoana Andriamanitra mitraité anao no sady mitahiry anao tsy kelikely amin'ny fahasoavany mahatonga an'Andriamanitra tsy tonga de manala n'io problème atsika indray andro ane ry havana malala mahatonga an'Andriamanitra tsy mamaly ny vavaka ilayntsika sy angatahantsika ao anatin'ny ray andro ane hoe io fa tonga de nomena Andriamanitra anao ataon'Andriamanitra mody mivadinao le lasa nandositra ndritra 10 taona atombak'Andriamanitra eo aminao ny vola tonga de sitran'Andriamanitra ianao misy fotoana tsy izany fomba fiasan'Andriamanitra nefa tsy hoe tsy hain'Andriamanitra kokory zany fa misy fotoana Andriamanitra manao traitement alefany tsikelikely ny fanafahana taditsika tsara fa nisy lehilahy jamba anankiray rehefa nanasitra anazy Jesosy tsy teo ny eo ny sitrana fa rehefa nanontaniany Jesosy izy rehefa avy nataony Jesosy teo ny nametahany roa ranomasina de hoe mahita ve na mahita fa mbola tsy tena mahita tsara fa mbola manjavozavo ny fahitako o mahita olona ihany fa ohatry vatakazo ny fahitako azy fa rehefa niasa indray mandeha indray Jesosy naneho ny heriny sy ny voninahiny vao nahita mazava tsara le lehilahy misy fotoana zany fomba fiasan'Andriamanitra tsy voatery hoe eo ny eo tonga de io miara-tobany aminao eo daholo ny valimbavaka rehetra fa misy fotoana misy zavatra alefin'Andriamanitra tsikelikely ny tanjon'Andriamanitra ao anatin'ny reny de mba hitehirizana anao ary mety misy tanjon'Andriamanitra hafa ihany koa zay tsy voatery ho takaritsika daholo ny fihevitr'Andriamanitra satria baiboly niresantsika teo any amin'ny Isaia 55 8 anoany de ho voalazain'Andriamanitra ny fihevitra sy ny fihevitr'Andriamanitra fahatsimo fa nalavitra tahaka ny atsimo sy avaratra fa nalavitra tahaka ny avy ny lanitra sy ny tany tsy hairefesina ny dikan'izany tsy tapesipesehina ny fahalebiazan'Andriamanitra ny tian'Andriamanitra ho tenenina ka zavatra mety anahirana anasy manahirana anao androany tsy voatery hoe ho sahirana koa Andriamanitra manty tsy voatery izany fa manana fomba fiasan'Andriamanitra ary fomba fiasan'Andriamanitra rehefa miasa de amin'ilay tsy takatry ny sainao amin'ilay tsy azo calculena amin'ilay mampitola gaga zany fijoro vavolombelona andresako taminao teo zany de tena nampitola gaga mihitsy ny dokotera tena nitola gaga ny professeur antsabany io vehivavy io tena nitola gaga hoe ary tao natanjaka ianao ary tao sitrana ianao ary tao nahazo aina ianao ary tao mivoaka velona raha samy efa neritreritra daholo ny olona rehetrarehetra hoe tsy mivoaka velona atao amin'ny hôpitaly mivoaka soma tsara le vehivavy za mampahirinao amin'ity androany ity fa re zavatra mahagaga saropatarina tsy takatry ny saina tsy hitanao zay andrefesana azy reny zay mihitsy no mahandriamanitra n'Andriamanitra zay mihitsy no tena anehoan'Andriamanitra fa lehibe izy io mihitsy no anehoan'Andriamanitra fa tena tsara izy ary zany mahatonga tsy misalasala miteny aminao amin'ity androany ity fa raha nomboka hitodika amin'Andriamanitra ianao manoloana n'io zavatra no heverinao hoe ohatry ny ahoana re ozy ianao manao hoe ty anaty misy olona matsy rehefa miresaka de zany mihitsy ny tena delicate be ity situation misy aty tena ty aretina mahazo aty tena délicat za ty teny aminao an'ity androany ity tsy misy zavatra hoe sarotra aminao natenen'ny olona hoe mafy io manahirana io grave be io misy olona masy de zany fomba hitenenany anazy mba hatonga anao kivy mba hatonga anao iraviravitana mba hatonga anao ohatry ny ampionona fo zany hoe fa tsisy hevitra tsony io te hiteny aminao amin'ity androany ity fa nen'Andriamanitra io zavatra noverinao fa grave be noverinao fa tena hoe manahirana tsy hitatsony io mihitsy anaovana azy eo mihitsy ny tompo no maneho fa Andriamanitra lehibe izy eo mihitsy Andriamanitra no maneho fa Andriamanitra mbola manana hevitra foana hitondrananao izy ny Andriamanitra tsy taky ny sokina hoe tapidalakalena na ny bato fa ny Andriamanitra de Andriamanitra mahita lalana foana na de any amin'ny tsisy lalana azy de mbola mahavita manao lalana manokatra lalana ihany izany ny alehibe an'io Andriamanitra ivavahantsika io ka te hampahery anao amin'ity androany ity mety misy fotoana ianao mbola tsy nanandrana an'izany mety misy fotoana ianao mbola tsy niaina an'izany mety misy fotoana ianao tsy mbola nahita an'izany mety misy fotoana ianao mbola tsy
mety nahaino fotsiny ianao efa tsy mihainao mety mbola tsy natsapa mihitsy ny tananao mbola tsy miaina mihitsy ianao zany hoe Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainanao zany de mampahery anao ny tenin'Andriamanitra androany mba handramaka izao hoe fa tsara Jehova mba manandrama indray mitodika amin'Andriamanitra aza mihaino zay vavan'ny olona sy fa mety hoe fanakiana ny olona any hoe ina koa ny anaovana an'izany eseka taneny manao an'izany fivadikana zany ka misy an'izany tsony amin'izao hoe ny anina hoanina ary ty efa tsisy mampahery anao a fotoana mety zao amin'izao faraparany taona zao andao mba ho accélérétsika mambavaka io zavatra andrasanao hatrany amin'ny début d'année mety nisy taona ianao norosaina tamin'ny mois de juin ianao vao nanomboka marsa de efa mbola nisy fanaterana kely any tao anatinao fa nivadibadika teo ny volana de ozy ianao manao hoe tsy possible tsony ty fa mety taona hafa mihitsy ngamba ka ny zavatra saika natao teo arany nandamoka daholo ry havana malala amin'ny tompo mbola possible mason'Andriamanitra renina ny fiainanao ao anatin'izao farafarany taona zao mbola misy fanantenana be mihitsy mbola misy fanantenana be tadio tsara fa Andriamanitra tsy mila fotoana lava be zany anovanao e Andriamanitra tsy mila fotoana hoe me fotoana lava be Andriamanitra vao misy zavatra miova ny fiainanao fa na de fotoana fohy kely monja azy araka ny heveranao azy ray volana be zao amararantsika an'ity faraparany taona ity ary tanatin'ity faraparany taona ty de hetsika tsy miaty ataontsika mampahery anao vonjeo reny fotoany reny fa tsy maintsy miova ny fiainanao rehefa tena tery anao miantehitra amin'Andriamanitra miatoraka amin'Andriamanitra mila an'Andriamanitra ianao tsy amelanao irery Andriamanitra baiboly mihitsy nefa milaza manao hoe raha katsahanareo amin'ny fonareo de ho hitanareo ndao mba andramatsika zany mety mbola tsy nahay an'izany ianao mety ianao isan'le olona mpanara-drenirano fotsiny rehefa mivavaka tonga ny fotoana sabotsy tany alahady de iny ianao fa tonga fotsiny petraka de mitsangana ao anatin'ny toeram-pivavahana fa le etapolalina zay mihitsy tsy hitan'Andriamanitra ao anatinao andao mba andramatsika zany mikatsaka amin'Andriamanitra hoe concentrétsika ao amin'Andriamanitra avokoa na ny saitsika na ny fotsika na ny heritsika na ny vatatsika dao mba andramatsika zany na ny ara-panahintsika concentrétsika hoe tena hoe hitady anao zay Andriamanitra zay tonga eto amin'ity toeram-pivavahana ty mila mahita anao zay miala eto tsy miala main zay rehefa tonga eto raha mba zany toe-po hitan'ny olona ao anatin'ny mpino-mpivavaka tsirairay avy de za mampahery anao fa efa ela be no nahita ny voninahitran'Andriamanitra teo amin'ny fiainanao ianao za mampahery anao hoe raha mbola tsy nanandrana zany ianao mba handramaka izao fa mahafinaritra zany miaraka amin'ny tompo zany raha mbola tsy natsapa mihitsy ianao zany hoe Andriamanitra mandray andraikitra eo amin'ny fiainanao zany de manantena manomboka androany fa rehefa nanomboka apetraka ny fiainana eo amin'Andriamanitra ianao ka hiantehitra aminy antoraka aminy de tsy avelan'ny tompo miady rery tsony amin'ny fiainana zany ianao tsy avelan'i Jesosy mitolona rery amin'io zavatra mahazo anao io ianao fa eo mihitsy Andriamanitra no maneho ny fahatsarany ny fahasoavany ny voninany ivavaka ao anao ito ampamaranana fa te isitina kely ny sainao amin'ity resaka vavaka sy fiadikana ity itsika moa zany raha ohatra ka hoe ianao mpanaraka anay ao anatin'ity fandarana ity de mitotsika ao anatin'io vavaka fiadikana io rehefa alarobia ny fotoana irahanao amin'ny tenako alarobia manomboka amin'ny valo ora sasany maraina de mitotsika ao anatin'izay vavaka sy fiadikana izay misy ihany moa fotoana atoandro fa tonga de continue fotoana io tonga de hoe tsy misy hoe aniny zany tsisy fotoana hitandreanao raha akanao ainy zany fa tonga de hoe fotoana tena iaonanao amin'Andriamanitra feno fifaliana feno fahatsaran'Andriamanitra tena hoe tonga eo amin'ny fanatrian'Andriamanitra de tsy te hiala eo tsony zay ny fotoana tanterahantsika amin'ity alarobia ity na ny eto amin'ny grande salle amin'ny Mongoté zany eto amin'ny 3 frères Andriavin'Ambojanahary na ny ety amin'ny Maso ety bypass ety ny ahitana le Maso moa somary sarotsarotra kely izy io de ho atorokanao eo ihany rehefa aveo fa nytiako tena fotsiny hoe fotoana anankiroa izy io na de parallèle zany hoe samy amin'ny valo sasany isaky ny alarobia ary de mitovy foana tsika ao anatin'izay na izany naty zany anefa de misy koa ny fotoana ety amin'ny bypass ety amin'ny kianjan'ny finoana ety zany ety amin'ny temple de la foi ety amin'ny bypass ety rehefa alahady de misy fotoana lehibe ihany koa arahana aminay ankoatra ny asabotsy de misy koa ny alahady zany amin'ny valo ora sasany de ao anatin'izay fotoana lehibe mahafinaritra de mahafinaritra izay tsika mety eo anatin'ireny vavaka ireny atorokanao daholo reny toerandreny amin'ny famaranana fa de vavaka aloha ho tahin'Andriamanitra ny teny zaraka taminao teo zany ho any anatin'ny fonao any ampitombo finoana ny anatinao hitahiranao velona indray ny fanantenana mety efa saika maty ao anatinao ivavakantsika tompoko mankasitraka anao tompo malala ny amin'ny famondram-po sy ny fahasoavana ny fitahina ny fanambinana ny fiheveranao anay tsy miato ary zany mahatonga anao tsy mitsahatra miteny aminay mampianatra anay mampahery anay de mahatoko mihitsy Andriamanitra fa zany teny fampisaranay teo zany ani de tsy andalodalo fotsiny teo amin'ny sofinay fa voatahirany anatinay ihany amelombelona anay amelona fanantenana am'izay aleanay rehetra am'izay ataonay rehetrarehetra eo anilanay ianao an'olo-tsaina ampahery ary de tsy amelanay irerina iady rery amin'ny fiainana zany ianao matoky efa niza mandalo ady
amin'izao faraparany taona zao dia amoakan'izy ireo amifandresena mihezinezina ne ianao ary ny fotoana na tongavan'ny fiainana eo ampelantananao no ela dia ianao mihitsy no anovan'izany ho amin'izay tanjonao ho amin'ny planinao ho amin'ny sitrapo mahafinaritra zay ao anatin'ny fonao amin'ny fiainanay dia matoko zay efa ny hevitra hiveranao anay hoy ny teninao teo dia hevitra tonga fiadanana foana mety misy fotoana efa tsy nanana an'izany intsony zay ao anatin'ny fo mety misy fotoana ny tebiteby mety misy fotoana ny rotoroto mety misy fotoana tsy nanam-pitsarana fa tonga ny fotoana amin'ity androany ity ametrahanao any anatinay ihany zany fiadanam-po fiadanan-tsaina fifaliana miaraka aminao zany voninahitra ny tompo dia eo amin'ny anaranao rery any amin'ny anaran'i Jesosy amen. Inare izay ny fotoana ny rahantsika teto tadio zany amin'ity alarobia ity zany eto amin'ny Mongote moa efa diso fantatra loatra izay toeran'izay ampitany tombo raha tsy mandrava ety anosy ety ny ety amin'ny bypass kosa atoroko anao vetivety raha avy eto Mandroseza ianao zao eto Mandroseza eo amin'ny Le Pont io ianao dia mahazo ny lalana ohatry ho any Ambomanamboly iny ianao zany hoe avelanao ny lalana makany Lasora fa mihazo ny lalana ohatry ho any Ambomanamboly ianao dia ao alohaloha kely ao ianao mahita an'ilay are hoe fasika dia misy atao hoe amité jardin zay ao dia ao anatin'io amité jardin io mihitsy ianao no mitsofoka fa misy toerana malalaka be afatsika mitadiny tompo ao raha afaka mifady ihany ianao dia mba manandrama kely na mbola tsy nanao an'izany hatramin'izay mihitsy ary ianao dia tonga avy amin'ny fotoana io fa atsapahery ianao ao anatin'izany fotoana lehibe mahafinaritra izany tahaka an'izay ihany koa ny alahady indray dia tsy ao amin'ny toerana io fa ety amin'ny temple de la foi manomboka amin'ny valora sasany zay fotoana lehibe sy goavana izay amin'io alahady io dia misy délivrance be iarahana amin'ireo lehilahin'Andriamanitra ireo ny fotoanantsika ao anatin'izany rehetrarehetra izany samy hitahin'Andriamanitra daholo ao amin'ny fotoana manaraka raha mpanaraka radio ianao dia afaka miantso ianao na ty fahita lavitra ity ny 033 16 040 77 033 16 040 77 zay ny larataribia afatsika mifanjoy zany dia ny tompany hitantsika ao amin'ny fotoana manaraka madame Larissa Lidi Randry ary malala teto amin'ny fandorana misaotra ny Pero sy Stéphane tetsy amin'ny lafiny ara teknika tahin'Andriamanitra toko manangana kristianina matanjaka manangana kristianina matanjaka fandaharana arahanao eto amin'ny fahitalavitry ny Amité TV rehefa fotoana toy izao andraisanao tenin'Andriamanitra ho mampampianarana lehibe amolavolanao atanjaka tsy angozozo mandra-piavon'i Jesosy eny amin'ny lanitra fa izay soratra rehetra nomeny mitsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoko ho fampianarana ho fandresen-dahatra ho fanitsiana izay diso ho fitaizana amin'ny fahamarinana manangana kristianina matanjaka atolotra sy tosainy madame Larissa Lidi Randry ary malala manangana kristianina matanjaka mitsangana